Salama tompoko a manona ny fiadanana amintsika rehetra. Isan'ilay sarin'ny pastora Ertina fondateur ny fiangonana Vahoan'oloko a, sarin'izy mianakavy kely. Pastora Ertina zany a, izy mivady a sy ny ankohonany. Sary ihany koa maneho ireny le antsoina hoe famille nombreuse ireny a. Nindramiko iny sary iny hoentiko nanonona ny fiadanana tamintsika année 2026. De ny zavatra mampalahelo a, tamin'iny sary nindramiko a noentiko nanonona ny fiadanana année 2026. Zavatra tena nampalahelo dia ny valitenin'olona, ny commentaire-n'olona, ny teny ratsy nataon'olona tamin'ny pastora ny Vahoan'oloko. Satria nisy ny teny ratsy mihitsy a, mampalahelo a, mampalahelo ny fandrabirabiana, ny karazan-teny tsy mendrika rehetra hatramin'ny zanaka vavin'ny pastora, tena hoe nanehoana filana, zavatra ohatran'izany. Tena hoe mampalahelo, tena hoe fisainana sy fieritreretana maloto tahaka izany ve reto no entina mamaly fiadanana zaraina sy tononona amintsika. Zany ve no entintsika miara-miaina sy miara-monina, entintsika mifanakalo hevitra ety amin'itony tambajotra itony. Misaisira ny conscience atsika. Après samy manana ny soany, safidy ny tsiraray. Fa za de manao rappel amintsika hoe azafady a, sao tafahoatra ry zareo, sao dia tafahoatra ry zareo. Sary na ankohonana anankiray anonana fiadanana amintsika, de ataoko hoe na tsy ilainao ara ilay fiadanana, na tsy mety aminao ara ilay sary, na tsy tianao ara ilay ankohonana, de tsy mety ve raha mipetraka fotsiny amin'izao. Fa pourquoi hoe miteny ratsy amin'ilay olona, mikendry maneho filana amin'ilay zanak'ilay olona, ça dépasse pour moi. Trop, c'est trop. Maloto zany, toe-tsaina sy toe-pisainana izany. Zany ve reto no entintsika miara-monina. Hatramin'ny hoe parce que c'est une famille nombreuse de hoe mazava zany ny fialambolin'ny dadapasy sy tena tsy mety reto, tsy mety, tsy mety. Za raha mandinika nareo, za en personne mihitsy no efa nanohitra ny karaza-pampianarana tao amin'ny Vahoan'oloko, fa tsy jamais any salira olona izany, na niantso olona, miteny ratsy olona, nanambany olona. Satria amiko misy minimum zay tokony ho respectena. Ny hevitra ny tsy mitovy, oui be da be ny tsy itovizako amin'ny pastora Ertina, fa kosa tsy izany no midika hoe andeha hiteny ratsy azy, na any ambany azy, na hiantsy azy, na haneho filana ny masom-bahoaka amin'ny zanany vavy na amin'ny vadiny. Jamais. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany, tsy mendrika. Nataoko raha hoe tsy mpino tsy mpivavaka ianao, fa olo-tsotra fotsiny, de miteny aminao mampita hafatra anao hoe tsy mendrika rehetra zany, tsy mendrika zany. Aza mba manao an'izany amin'olona, fa tsy mety zany, tsy mety zany. Zay no mba hafatra apitaiko amintsika sy zaraiko amintsika atandroany par rapport amin'iny topika zay nonako fiadanana tamin'ny alalan'ny sarin'ny pastora Ertina mivady sy ny ankohonany iny. Par rapport amin'ireo zay commentaire rehetra mety nandratra foa sy mety nahatohina ny ankohonany pastora Ertina mivady sy ny fiangonana Vahoan'oloko, de za zany no se présenter excuse aminareo à la place ny olona miteny ratsy anareo. Pastora Ertina, mamela à la place n'ireny olona ireny, tsy netiny nataonay, tsy netiny nataon'ireny olona ireny, de za no mifona zany eo anatrehireo mianakavy kely
satria zany nanao an'iny pub iny ala placen'ireny olona ireny. Mino fa olon'Andriamanitra ianao olon-dehibe ihany koa ianao zay atsaiko na de misy ara ny hevitra tsy mitovy comprendre tsara ianao pastora Ertina ny amin'ny ka ny tsiraray avy amin'ny maha-olom-pananao. Zay de mirary soatsika rehetra averiko ihany tsy mety ny zavatra tahaka ireny tokony mba zavatra positif sy zavatra mampandroso no ifanitsitsika na de hoe misy ara ny teny mahery eto amin'ny pejy sy ny karazana ironia, karazana sarkasma, tokony mandiny tena foana isika mba tsy hiteny zavatra miopapana. Raha soatsika rehetra tianao Jesosy.